ho antsika eto tapitanana ny fianarantso sy ny mandidina. Grande délivrance, grande délivrance. Fanafana lehibe sy goavana hototo saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station Shell. Ady arapana anapotena reo heriny maizina, reo herina mpamosavy, reo herina ozy, reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao, ny tokatranonao, ny fahasalamanao. Tena mbola miasa Jesosy, tena mbola velona Jesosy. Ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy. Ianao varina manaratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka, mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia. Ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra rehetra. Faly miadana samake Kadidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station Shell. Grande délivrance, fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala. Vahaony oloko, vahaony fofeny fifaliana no iarabako atsika menakavy eto tapitanana ny fianaratso. Atombotra dia atombotra le fotoana atsika menakavy fotoana lehibe ary tsy andro mihitsy ny ionana amintsika satria dia tahaka an'ireo vahoaka maro ao Antananarivo misy vahoaka manaly ny afaka amanetsiny dia tsy andro zay ionana amintsika hoe anao fahagagana koa Andriamanitra eto fianaratso eto. Anisan'ny fahafinaretana ho mihitsy tompoko ny mahita olona maro afaka. Fahafinaretana ho anay ny mahita hoe nanomboka mivavaka ianao dia niova amin'ny fiainanao. Fahafinaretana ho anay ary fifaliana ho anay ny maheno hoe ianao le korotana tokantrano lava teo tsy manana fiaina tokantrano mba milamina, ahilikiliky ny vadinao misarabady tsy mahavanana tokantrano, fa rehefa manomboka mivavaka ianao dia manomboka misy fiainana mahafinaritra, milamina ny tokantrano. Ary mahafinaritra raha lasana bavy mahita zany hoe lehilahy miaraka mivady amanjana ny mivavaka dia mijoro vavolombelona izy ireny hoe pasteur amin'ny fiainana eny taloha ady lava korotandava tsisy fiainana vaniny zany izay mivavaka zao vao mba milamina ny tokantranonay mivady mifankaty tsisy ohatranay, ny zanakay mba mivavaka daholy, izay tahin'Andriamanitra. Normal zany, normal zany satria zao na dia ataoko aza angery havana hoe tena tsy dia misy fahagagana be ary ohatra za tsy miterina hoe tsisy fahagagana mihitsy fa ny fahagagana tena misy. Fa hitenenako anao fotsiny hoe na dia tsy dia tao hoe tena hoe fahagagana be manahoana ary ohatra dia jerenareo angety zavatra resahako teo hoe logika ty zavatra resahako teo hoe afaka mitoka le rangana nomboka mivavaka, afaka misigiara, afaka mirongona, zay fotsiny any dia va tombony lehibe. Satria rehefa afaka mitoka le ranga ny karama mandretrarehetra totony ao anatin'ny ao amin'ny akonany. Rehefa afaka mirongona sy sigiara sy mitoka izy dia manomboka tsy mamono vady intsony. Dia na dia hoe tsy dia misy fahagagana be manahoana ary dia le fiovan'ny toetran'le ranga fotsiny dia efa ampifankatiany izy mivady atonga azy ilamina ny vola vidianana toka sy rongony teo aloha sigara ampy amelomana vady aman-dana ka andoavana ekola sy ny fiainana. Zany le tombotsoan'le izy. Ary zany no mahatonga ny olona hoe mahatsangana trano rehefa lasa mivavaka, mahazo tomobile miova amin'ny fiainana, miova amin'ny fiainana. Misy lehilahy anankiray zay ao Antananarivo ao Andre Meilleur électronique, zay moa ny fahafantarana azy. Sponsor ny zay ny alalana azy koa sponsor ny artiste évangélique. Rehefa misy le artiste reny manao fampisehoana dia izy toana sponsor naiza matanjaka izy amin'izao fotoana izao ny toeram-pivarotany, manome télé écran plat reny, manome fanomezana na ohatrohatra reny matanjaka izy zay raha tsorina nefa izy malagasy kely. Ny aingy amin'ny fivarotana amoron-dalana, fivarotana amoron-dalana eo Analakely le mivarotra ohatry Analakely reny dia mifanenjika amin'ny commune, fanenjika amin'ny commune le fanenjehan'ny commune reny. Fa io Andriamanitra tompoko manova zavatra,
tantarain'izy mivady fa vola valo alina ny angany valo alina fa am'izao izy manana mangazangeza be ao amin'ny arkady miaraka ny hitanareo ny rehefa mitonga analakely ianao ka misy an'ireny mpivarotra ao amin'ny arkady reny de mandrakariva ny sonoa ny tompony reny de karana ao amin'ny arkady eo de vazaha fa ny mahafinaritra am'izao fotoana zao le rahalahy iva tsy mivarotra amoron-dalana intsony fa tsy mivarotra amoron-dalana ntsony le ifanenjaina commune mba ao amin'ny arkady ao amin'ireny le mba mitovy manofatrano mitovy amin'ny konsonosy ny karana ny ainga tamina valo alina ka io Andriamanitra io tompoko manova fiainana io ary zany no mahatonga an'ireny rehefa tena mihaino fijonovavolombelona eto anao ny akamaroan'ny olona vao manomboka mivavaka ary io re olona de zavatra tsy ampozina io olona hitanao tsotsotro zany tsy ampozonao zany de manana fiara matsangana trano goavana orinasa manomboka mivavaka tsotra le antony raha ny Antananarivo moa no tonga any de ahita an'izany ianao ahita an'izany hoe manahoana ny olona tonga manompo ny tompo zany fa ny parkina tsy omby atrany velany any tokotany rehetrarehetrany ary ny olona mifandimbo mifandimbo mijoro vavolombelona vo androany maraina mihitsy zao nyresaka tamina anabavy ny telefona anabavy anankiray zay tao Antananarivo tao na zao an'ireny lehilahy Toyota Land Cruiser be reny vaovao izy mivady reny de miresaka eo mova hitanao hoe niainga tamina zéro zany izy mivady zany niainga tamina zéro ny fiainany le zéro resaka tsy hoe tsisy mihitsy akorinany miariariary fa izy nanomboka nivavaka panao sonorisation am-piangonana ny asany manao sonorisation mpandamina ina zany resaka sonorisation fa izy tsy mandray karama am-piangonana fa io mba famezam-pahasoavany de io ny asany eo am-piangonana fa manova re olona io Andriamanitra io vo androany maraina ny resaka taminy fa ampiantso to de hoentina ihany pasteur ozy izy le tomobile vombo azony eto nitsofinay rano eto afa tsy maninona ino ny tiako tenenina manova Andriamanitra manova ary zany ny antony tsy mahamenatra anay mihintsy tompoko ninona fanenjehan'ny olona de zay tsy mihenatra amin'ny taonanao ianao anaty fahantrana boka ny trosa potika ny fiainanao ianao mba efa nety ny fiainana teo aloha fa tena ianao misy de volo mikiky mandrava tongava de ndao tsapaitsika ny herin'Andriamanitra tongava amin'ity sabotsy 8 oktobra ty etsy amin'ny trano fivahana vaon'olo ketsy antarandolo ambadiky ny station Shell anao délivrance ny tenako ivavaka ny tenako hitondra ny tenin'Andriamanitra ny tenako andao hitsapa ny herin'Andriamanitra tsika hitsapa an'izany Andriamanitra manao zavatra eo amin'ny fiainantsika zany hoantsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hototo saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell ady arapana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina ozy reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa Jesosy tena mbola velona Jesosy ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina manaratsy io pino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Kadidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo ny volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didy eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony Sary felana ny anarako
tamin'ny voniditra teto zany dia matizy kely izay no tômôbilako niditra teto. Matizy kely nentinao teto? Dia mijaly be tômôbily io satria izay somary ambanimbanivohitra mipetraka dia mikasika foana. Dia nisy toriteny pasteur teto hoe visavisa ao anatin'ny sainao le tômôbila izay irinao marika n'inona. Teneniko mihitsy zany raha V4 aho Jesosy no tiako dia ohatr'izao grille lokony dia ohatr'izao. Dia tamin'ny fomba tsy takatry ny saiko zany dia nahazo an'io tômôbily io Alleluia! Io tômôbily le Matiz zany mba hoe nampiasaina le vola dia nahazo 150 millions teo zany dia nisy nanapoaka indray io vola io dia padra 0 zany. Nefa ny afaka pitson'io nahazo le raha V4 tsy tamin'ny fomba tsy takatry ny saiko mihitsy le izy. Kagabe tonga teo tokotanin'ilay olona ty le novoko ty le teneniko tamin'i Jesosy. Dia nisy tômôbila iray indray dia niteza izay vady ohatry ny tsy omby olona ty tômôbilantsika ty fa le alohantsika 9 place dia inona zany tianao 9 place Land Cruiser V8 dia tonga dia azonay indray zany le Land Cruiser. Orakoraka mampiralatsara papo nefa le Matizy kely netombohany so zany lasa 4x4 rakoroa raha V4 ray dia Land Cruiser V8 ray. Ary le tena niriko mihitsy ny tonga teo tena zavatra tena niriko ary rehefa mivavaka dia visafisaiko anatin'ny saiko foana le satria nisy tokoteny pasteur dia mikipikely ianao dia jereo ao le tômôbila tianao dia tonga dia iny mihitsy ny tonga tao an-tokotany anankiroa ndray mbola VVT ny tonga tao an-tokotany dia ndray zany le izy. Alleluia! Dia manaraka izay ny fomba tsy takatry ny saina dia nahazo tany malalaka be anankiroa dia trano anankiray amin'izao dia hatramin'izay vavahanao zay hatramin'izay 4x4 roa trano tandy tany malalaka fotoana foy zay heritaona mahery kely tao vavahako teto heritaona mahery kely vavahanao teto afaka miorakoraka mafy ianao raha tsara vamalala. Dia le tany koa efa nofisiko hoe za te hanana villa misy piscine misy izao le izy quartier résidentiel be villa rehetrarehetra manodidina anazy tena le villa tsara be reny daholo dia azoko dia magaga 4 heures fotsiny aloha namen'le olona dia ozy izy hoe etoanareo koa ozy izy ty 4 heures ty fa tsy maninona dia lasako daholo zany le tany malalaka be dia mbola misy ny farany sarotra be amiko migérer an'le asako zany tamin'ny voaloha mbola tsy vavaka tatao fa stressé be foana nisy fotoana voan'ny dépression mihitsy dia tamin'ny nivavahako tato lasa milamina be dia ny mpiasako rehetrarehetra zany vao miteny fotsiny hoe madama za mila mampiditra mpianatra fa mila avance androany dia androany ihany toa dia tsy miteny aloha za fa misy solution alefan'i Jesosy foana io ty vola menan'io mpiasa io dia ohatrany tsy dia mijaly mihitsy zany le ankizy eo aminao dia lasa nahasokatra magazay anankiefatra dia nahasokatra magazay efatra dia ny ankizy miasa ao aminazy zany lasa efa maromaro dia tahiny Jesosy satria heritaona mahery kely montsy ny rarakopa za fahasoavana ritsaritsany orakoraka raha latsana papo malala. Niny anarako ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko nanaovany trano tamin'ny 2013 pasteur nyteny hoe mananganana kely ary ny anananao tonga teto tsy nananasa men'Andriamanitra asa potika tanteraka amin'ny fiainako tamin'izaho tonga teto potika ny fiainanao ianao tonga teto eny tompo taorianan'izay men'Andriamanitra asa mba afaka nytokon'Andriamanitra dia mivavaka teto foana dia navidy tany dia navidy trano men'Andriamanitra trano ambony ambany tsara tare mamefinahitra an'Andriamanitra navidy trano eny tompo misy rihana eny tompo tsara tare eny tompo taorianan'izay dia nampidirana jiro le trano dia ny olona memena hoe ny anay hatramin'izao mbola tsy tonga fa ny anahy indray kosa nataon'Andriamanitra tamin'ny zava-makakasakatsainy nomeny jiro izay tonga ny jiramana metaka amin'ny potolo ny heritaona an'iny tonga indray ny jiramana metaka ny fil sy ny compteur fa za mampaherenareo ry rabavy sy ranadà maherezynareo atolory an'Andriamanitra mifanatra sy apafolo izay vola raisinareo io aza mieritseritra hoe eto voanokatra hoe za mifanatra izany apafolo ka reny mbola any an-trano vao mandray volo reny dia amboary reny atokany reny na inona tsy fisinao na inona tsy fisinao dia atokany foana reny zany ny lalana nytahiny tompo taminao zay ny lalana nytahina mahereza akisy mahereza
zavatra nataony toto tamiko zany a dia navita trano ambony ambany na rano na tonga avakiteto dia sitrana afaka tamin'ny paraky sitrana dia afaka fa mbola tsy nahazo trano navita trano ambony efa navita rihana ambony ambany hatramin'izay vavahana orakoraka mafy raha latsara vavy malala eny anaranao Serayarso ny anarako inona natao trano dia tôbile trano dia tômôbile trano lehibe dia ny asanay koa zao mivarotra tôbile nareo mbola tsy mivavaka nanahoana mbola tsy mivavaka izay dia vola 40 000 nampiasainay teny Analakely fa zao zay lasa varotra tôbile 40 000 francs 7 arivo ve nareo mbola tsy mivavaka 7 arivo mba volana ampiasainy volana angana ninganay dia vavaka nanahoana mivavaka izao zay manana trano lehibe araiky ambe folo hevitra trano lehibe araiky ambe folo ny hevitra dia mivarotra eny Analakely zay dia sady mivarotra tômôbile amizao lasa mivarotra tômôbile nareo malafo tômôbile isan-kerinandro zay amizao bizina tômôbile reny orakoraka mafy raha latsara miaiky amin'ny 40 000 francs dia fahagagana farany tamin'ny sabata ina me volan'ny pastery vidanana soma dia fahagagana million ray tamin'ny nanomboka tamin'ny talata nareo le namme vola be ana iny taona tôbile eny ampake iny dia avy eo tena miracle be tamin'ny talata fahagagana be million maromaro mihitsy voninahitra ho orakoraka mafy raha latsara vavy malala hoantsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hototo saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station sel ady arapana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina ozy reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa jesosy tena mbola velona jesosy ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i jesosy ianao varina mana ratsy io pino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro ny manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake tadidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station sel grande délivrance fanafana lehibe sy goavana mitondra ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony raha vavy Henriette ny anarako amin'ity 9 avril ity zao roa taona amin'ity 9 avril natongavanao vavaka dia inona nataony tompo taminao marina fa mba hoe efa mba manana fiary zay fa ny tena zavana gaga 20 taona nipetrahanay mivady tamin'izao toerana misy anay zao tranorazana ary zay zany no anjara ny vadiko tranorazana no petrahanrazana no petrahanay 20 taona mahery 20 taona tsy nahavity ninona fa dia ratsy tarebe tao le trano fa zao tao anatiny volana oktobra novambra desambra mandrapatonga an'izao volana mars zao navitanay trano tsara tarebe etazy anankiray eo akaikiny eo orakoraka mampiralatsana baba efa zao efa lehibebe zao vao mahavita dia le tranorazana io vita tsara tarebe ohatra le trano gasona vao nareo ihany nanao azy zay ihany nanao azy tao anatin'izay fotoana fo zay tao anatin'izay fotoana fo zay tsara tare dia tsara nefa hatramin'izay nanambadiana tsy natsangana natsangana tao anatin'izay roa taona zay nananganana azy tao anatin'ny oktobra novambra enim-bolana monja enim-bolana monja orakoraka mahafaralatsara mavita zavatra jesosy trano
trano anankiroa zany ray nitsangana trano anankiroa tsara tare dia zao a ny zavatra tena nafinaritra fakimaly a tena mbola fakimaly misy azo ngezabe zay manakona an'io tanànana io dia amantaona ny maro mihitsy ny tsy mety manala an'le azo le karana fa fakimaly a nisy nanapaka le azo dia hita tsara mazava mazava tahiny jesosy maheresy ina natao tompotanao emeno anarako za zany dia fahantrana lalina be tena fahantrana potikapotika mihitsy ny tena fahantrana tena potika mihitsy nahatongavanao teto voalohany nahatongavako teto dia ty zazy ty a nalemy tsy natsiaro teny izy io nalemy izazy io atsangano hoe tatany kely hoe izy nalemy tsy afaka nandeha mihitsy ny tongony tsy afaka nandeha mihitsy ny tongony batainy efa raha maso isan'andro san'andro ny miainako tsisy nininina azoko natao tsony za zany miasa fa ny karamako ray volana tsy ampy any trosy ahoana karama ray volana tsy ampy any trosako dia nefany a vao tonga teto zany zahay dia tsy nanao krizy tsony ty zazy ty a tsy nanao krizy tsony io tsy niditra hôpitaly tsony zahay orakoraka mafy Alleluia, alleluia. nefa izy nanao krizy foana tamin'izay nanao krizy rehefa ohatra hoe androany zao fandraisam-bola zay matsisako ny 26 mandray vola 26 zany zay mandray vola 25 zay miditra hôpitaly lany daholo ny karamany amin'ny hôpitaly a dia mivoaka fotsiny zay sady tsy manino tsy manino izy gadatra amin'ny dokotera tonga indray zany fandraisam-bola ray volana manaraka na andritry ny 20 taona nankatrainy dia volanay tamin'izany 20 taona 20 taona voatetinay daholo rehefa mety fiangonana ka mitory fanasitranana nefa dia vao tonga any amin'ilay fiangonana zay a dia roan'ilay mpitandronao indray zay hoe mandana fa mitabataba ny zanakao tsy izy ivavahany olona mandana fa mitabataba ny zanakao tsy izy ivavahany olona zay fiangonana resaretsaka miteny fitoriana fanasitranana zao izy izy efa miasitrany zao izy zao a efa sitrany efa matanjaka izy io tonga teto fotsiny zay 10 taona zao nahatongavanay teto a sitrany izy a mitomany anatra izy tovy alleluia pastera rehetrarehetra ato izy a mandeha amin'ny tele pastera dia efa tsy avela novaina ny tele fa io pastera ozy izy hatramin'ny nahatongavanay tato a nahavidy vary ray volany zay a mihinakanina foana zay fa tao aloha zay a olona miantra anay manome sakafo anay olona iantrany olona reo olona mandrehatra ny olona nampalahelo mihitsy zany olona tena tsisy raisina mihitsy zay zao efa mba manolo misy zavatra fa zao zay a tena sambatra miaraka amin'ny jesosy e sambatra tena sambatra tahiny tomponareny misy efa na loza mivady koa zany satria sahirana be amin'ilay fitazanan'le zazy rehefa tsy mahakarakara an'le vady koa dia lasa izy dia rehefa lasa izy a dia napetrany teo zay nitaominy daholo nientana rehetrarehetra tao an-trano tsisy navelany na anankiray ary safe zany a vadiko boribory sisy raha masony ny ainako nandritry ny 3 andro angarangidina fa nafinaritra vao tonga teto an'ity fiangonana ity zay a tsy ombe ny tranonay indray ny entanay a ninambary foa zay sanandro a zay manana trano zay a efa namiany jesosy trano zay nahazo trano nareo nahazo trano zay dia efa navita trano ambony ambany zay zao alleluia mbola nomeny jesosy tany koa zay amin'izao fotoana zao nahazo trano navita trano mbola nahazo trano vita trano koa amin'ity faran'ity taona ty tsy fitehakera lasena mafy dia misaotra ny jesosy irery any a dia misaotra ny pasteur manokana ihany koa satria raha tonga teto zay tamin'ny voalohany indrindra dia le nisy an'le fizarana le 31 décembre iny zany pasteur ny tena tsy afaka tataoko mihitsy tsy adiniko mihitsy satria tena tsisy nininona mihitsy tao aminay na ariary ho antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina grande délivrance
grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hototo saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station sel ady arapana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina ozina reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa jesosy tena mbola velona jesosy ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i jesosy ianao varina mana ratsy io tiny maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro ny manomboka mahazo trano sifia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake tadidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 10 fa 12 ary fa 7 volana oktobra amin'ny 7 ora maraina jidika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station sel grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony izay sainy amin'ireny fijoroana vavolombelona miaraka amin'ny fanetanana ireny fa dia araka ny teneniko teo dia hoe ora sisa ny saina angamba ora maromaro dia giady ny ty fotoana lehibe andro vitsivitsy fotoana lehibe izay efa ataoko hoe amataonany maro zay tsy teto fianaratsoa efa tenana amin'ny telo taona efa taona zay no tsy nanao croisade teto fa mba nyvangin'Andriamanitra manokana mihitsy fa mila mijanona eto fianaratso eto anatin'ny ray volana satria misy olona ho afahany tompo eto ary hoararototsika ity ray volana anaovako vavaka manokana ho anareo eto fianaratso ty tena hoe tsy amelako tsy maintsy misy olona mijoro vavolombelona ary amin'ny manaraka tsy olona avy anatanina rivotsony mijoro vavolombelona fa ianao mijery ahy io ianao mijery ahy io zay mikorotana tokatrano androany izay manana problème mivady amanjanaka ao androany izay miaina ao anatina tebiteby sy problème amin'ny tribunaly androany io izay manana olana any amin'ny banky amin'ny resaka trosy io izay manahitaina ao anaty aretiny io ianao nijoro vavolombelona eto nyty plateau ty ndray androany vavolombelona fa nanomboka tamin'le 8 octobre 2022 ianao nandre zao fandarana zao dia hitsimbadika ny tantaranao za dia tia manao défi tia manao défi hoe andao tsapaitsika ny herin'Andriamanitra fa raha teny hitady herin'Andriamanitra ianao tsy maintsy miova amin'ny fiainanao tsy maintsy miova amin'ny fiainanao raha teny hitady herin'Andriamanitra ka sabotsy ho avy izao izy ty ny anomboka izy ty tsy andany fotoana ny alehako aty raha vola ka hitady vola ny alehako aty fianaratsoa aleko mijanona ny Antananarivo satria Antananarivo misy vahoaka manala ny ray mivavaka maherin'ny 10,4 alina ny ray olona itoriko teny fa raha vakely na 3 alina ary raha vola sy olona ny alehako aty dia nijanona ny Antananarivo fa fantatro fa matony tompona niraka anao eto fianaratsoa dia isy olona maro vonjerin'Andriamanitra koa eto olona maro hotahin'Andriamanitra eto ary ianao no vavolombelona zany definao ataotsika andao andramatsika ty ray volany ty ary aza mivavaka tsony mandra-pahafatinao raha tsy miova amin'ny fiainanao ao anatin'izao ray volany zao ny tompony hitantsika sabotsy ho avy izao 8 octobre no anomboka izy ty manomboka amin'ny 7 ora maraina eto Antarandolo ambadika ny station sel eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko Antarandolo ambadika ny station sel ny tenako pasteur Hertina Randriary Malala miaraka ampiara-miasa amiko no hitondra ny vavaka ao anatin'io fotoana mandritra ny ray volana io amin'ny 7 maraina tsy diso miantso anao aza tara asehoy amin'Andriamanitra ny fahavononanao tsy amin'ny 7 sy fefany manomboka tsy nyriko tsara tsy amin'ny 7 sy fefany tsy amin'ny 7 sy 10 tsy amin'ny 10 latsaka fefany fa amin'ny 7 ora katroka ndray manko tsika mbola anatin'le toetsaina le hoe nataratara kely ary tsy maninona fa miantso anao amin'ity indray mandeha ty aza tara andao teny hitady an'Andriamanitra fa ho hitanao ny herin'Andriamanitra ikasika ny fiainanao ny akonanao ny tokatranonao ho tahin'Andriamanitsika mameraka mandram-piona veloma tompoko hoantsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina
grande délivrance fanafana lehibe sy goavana ho toto saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station sel ady ara-pana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina oziny reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa jesosy tena mbola velona jesosy ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i jesosy ianao varina manaratsy io pino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Davidoir manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station sel grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony If I see it, if I see it,